Le ankizy zany nandeha nanao baolina tetsy hony fa zay tany an-trano dia lasa tao amin'ilay tanàna zany le baolina dia niteny zany le ankizy hoe mbo haka an'le baolina dia tsisy mipotra mihitsy dia haka an'le baolina dia farany zany dia mipotra le madama dia hoe any amin'ny fokotany zany ny fanarahana hitondrana le ankizy dia tonga zany le izy dia nentiny tany am-pôlisy kay dia zay tsy nahalala fa tokony mbony antsana ray aman-dreny satria manana ray aman-dreny daholo ireo ankizy ireo dia tonga tany amin'ny pôlisy le izy dia lasa mivadika eo resaka fangalarana akoho sy famakiana trano zaza tsy ampitoana daholo ireo ankizy ireo fito lary zareo ary ireo efa mpanao baolina eo faranisy ny ohatra hoe anina teo aloha zany tokony izy niatso ray aman-dreny dia manao fitarainana zay ray aman-dreny fa zay kosa raha olona hiara-monina aminay nanao ohatra zany malahelo zay fokon'olona eto Ambojana-Masoandro hatramin'izay mbola tsisy ohatra zao mihitsiny dia lasa tany amin'ny pôlisy indray zay dia avy eo dia tonga tany dia vao niditra zay dia ozy le pôlisy hoe reo zalahy reo ozy be saina dia nidorako tamin'ny courant teo dia nikasihako tanana dia ozy izy dia avy eo dia netezany daholo le volona ataony ohatry ny lakira ohatry ny hoe gadra nefa ny ngamba mpangalatra raha tsisy atao ohatra zany efa ny zanakay hoe tsy ampitoana dia atao ohatra zany malahelo zay torana mihitsy le zanako dia lasa ny tany amin'ny Raharinanja valina nanao radio dia mivaly moa le radio dia nitanan'ilany ny tsy haiko satria torana tany izy dia nihitsana ny an'ilany sady io zanako koa efa mainy tamin'ny 4 taona malahelo kosa zay raha ohatra ka zany ny rasamonina zay aloha amin'izao dia mametraka fitarainana tanteraka mihitsy ary raha ny tena manina hitory mihitsy zay satria raha mbola misy zavatra hoe very zany eo aminazy eo na anina dia reto ankizy kelinay reto no tononiny nefa le izy kilalao isan'andro rehefa milalao eo foana fa mahagaga mihitsy maly tonga tany zay zanakay efa voakasy tanana hitanay